Aoka ivavaka isika rehetra. Misaotra anao zahay, ry Andriamanitra rainay io, noho ny am Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay. Noho ny amin'ity fotoana ity, izay amangianao anay, amin'ny alalan'izao zaika ny fikambanam-behivavy Loterana nasionaly izao. Ka vangianao amin'ny alalan'ny teninao sy ny sakramentanao masiny zahay amin'izao fivoriana izao. Misaotra anao noho ny amin'ny teninao amin'ity maraina ity, izay anaovana izao fangataham-pitahiana izao. Anehoanao ny fiantsoana anay mba handeha amin'ny finoana sy hiaina amin'izany finoana izany, ka hitandrina tsara amin'ny fampianaran-diso masirasira ny fariseho sy ny saduseho. Dia mamela ny helokay irao ny fananao masina mba hitarika anay amin'ny fandraisana zao teninao masina izao. Amin'ny anaran Jesosy manakery avy a Nazareta, no nirianay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen. Miarahabasika amin'ny anaran Jesosy, tafahaona eto amin'izao maraina izao. Sy izao no filohan'ny sodaparitany Pastora Abelazandry fa mpiara-miasa aminy ihany. Nisy fandaminana nataony tonian'ny fiangonana Loterana-Malagasy, izay tompony anjara amin'ny alitara sy toriteny amin'ny fanokafana amin'ny tolakandro. Fa noho tsy fahafahany misy andraikitra maharaikitra azy, dia napetraka amin'ny filohan'ny sodaparitany ny manao ny alitara sy toriteny io fanokafana amin'ny tolakandro. Noho izany dia nanao fandaminana ny ray aman-dreny, na dia zavatra azony atao ihany azy zany, noho ny hoe fiaraha-miasa dia natolotra ho anay izao toriteny amin'ny fangataham-pitahiana izao. Ka dia hitondrana fanazavana eto amintsika ary raisina ampanetretena izany andraikitra izany. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ao amin'ny programa ho anjarantsika amin'izao maraina izao, dia hitatsika ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko faha-17. Matio toko faha-17, ny andininy faha-5 ka hatramin'ny andininy faha-12. Matio toko faha-17, ny andininy faha-5 ka hatramin'ny andininy faha-12. Rehefa hitatsika dia toy izao ny fivaky ny teny ao amin'ny anaran Jesosy. Ary rehefa tonga teny ampita ny mpianatra, dia nanadino hitondra mofo izy. Ary hoy Jesosy taminy, mihevera ka mitandrema hianareo, fandrao azo ny masirasira ny fariseho sy ny saduseho. Dia niarany saina izy ka nanao hoe, tsy nitondrantsika mofo angah izany. Ary Jesosy nahalala izany, dia nanao hoe, nahoana hianareo ry kely finoana no miara-misaina, satria tsy manana mofo. Tsy mbola mahafantatra va ianareo, ary tsy saroanareo va ny mofo 5 ho an'ny 5,000, ka firy harina moa ny nangoninareo? Na ny mofo 7 ho an'ny 4,000, ka firy sobiko moa no nangoninareo? Ahoana ny tsy hahafantaranareo fa tsy ny amin'ny mofo no nolazaiko taminareo? Fa tandremo fandrao azo ny masirasira ny fariseho sy ny saduseho. Dia fantany fa tsy nasay nitandrina izy fandrao azo ny masirasira fanaovana mofo, fa andrao azo ny fampianaran'ny fariseho sy ny saduseho. Amen. Ray masino manamasinana eo amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana.
Amen. Ry ava malala ao amin'ny tompo, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana izay avy amin'Andriamanitra raha isika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Jesosy miantso asika handeha sy aina amin'ny herin'ny finoana, ka ampitandreminy tsy ho azony masirasira ny fampianaran-diso ny fariseho sy saduseho isika. Jesosy miantso ansika handeha sy aina amin'ny herin'ny finoana, ka ampitandreminy tahaka ny nampitandremana ny fariseho sy ny saduseho, tsy ho azony masirasira ny fariseho na ny fampianaran-dison'ireo isika. Araka ny hitatsika amin'ny tantara eto dia nanadino nitondra vasy na nitondra sakafo na mofo ny mpianatra Jesosy, ny mpanaradia azy. Raha miresaka hoe mpianatra Jesosy moa, tsy voatery hoa ny 12 lahy ihany, fa ny 12 lahy no atao hoe apôstôly. Ary ny apôstôly dia efa mpianatra Jesosy raha teo, fa tsy apôstôly aby ny mpianatra Jesosy. Ka tsy voatery ho ny 12 lahy zany ity resahana eto ity, fa ao anatin'ny raha teo ny 12 lahy. Nanadino nitondra vasy. Ka rehefa niteny Jesosy izay mikendry indrindra ny fiarovana azy ireo amin'ny lafiny ara-panahy tsy ho tratry ny fampianaran-diso, ka nifanendrika tamin'izany indrindra ny tenin Jesosy hoe miavera ka mitandremo fandrao azy ny masirasira ny fariseho sy ny saduseho. Raha vo niresaka masirasira na lalovay na levira izay afantarasika azy, dia tonga dia nitsapika tamin'ny resaka sakafo ny nofo ny sain'ireo mpianatra ireo. Zavatra mety mahazo atsika ankehitriny koa izany. Ka indraindray ny tenin'Andriamanitra mikendry izay tena ho lafiny ara-panahy mahazo atsika, mikasika atsika, izay mety manahirana atsika ihany no mety andraisatsika azy. Na dia tsy tena izany aza no lahara-pahamehana voalohany amin'ny Jesosy ny mahakasika atsika. Amin'ny mpianatra eto dia resaka tsy dia navoaka ofisialy fa bisibisika, na teny izay natao tsy hoeno ampahibe maso ny resaka nataony zareo. Hoe angamba nisika sy nitondra mofo, efa sahirana ny ray aman-drenitsika ny amin'izany. Dia fantatry Jesosy eo Andriamanitra azy, na dia natao tsy hoeniny aza ny tenin'ireo. Ka dia nolazany Jesosy ny hoe hadinonareo sahady ve ny amin'ny olona 5,000 ka mofo 5 hazan-drano madinika 2 dia nahavoky azy ary nisy ambiny nangonina aza tamin'izay. Ary dia efa tsy saroanareo koa ve ny 4,000 dia mofo fisaka 7 ary trondro madinika tahaka ny pirina na vily visivisy dia nahavoky azy, efa adinonareo sahady va izany. Ka hanaporofoan'i Jesosy ny hoe sy andresena lahatra ny hoe sy resaka mofo velively, sy resaka sakafo ara-nofo velively no nanahirana an Jesosy tamin'ny mpianatra, fa sao dia tratrany
fampianaran-diso zay tena mahavery any amin'ny helo tokoa no nanahirana an Jesosy ka nampitandremany azy ireo. Inona moa izany masirasirany fariseho sy sadiseo zany? Ka tiany Tompo koa hiansoana sika mba hitandrina tsara ny amin'izany ka handeha sy hiaina amin'ny herin'ny finoana. Ny masirasirany fariseho dia tsara ny afantarasika azy fa resaka ara-pivavahana alohany azy. Ny fariseho sy ny sadiseo dia toko anankiroa zay samy nanana ny fampianarany tao amin'ny Jiosy. Ary ireo dia tsy mba nifankahazo fa niady. Fa rehefa hamely an Jesosy izy dia hainy tsara ny mifanaraka. Hainy tsara ny mifanaraka. Io moa dia mbola asa taon'Andriamanitra ihany, asa miseho amin'ny mahafampihavanana an Jesosy, ka na dia zavatra tsy mety aza ny sain'ny zareo, Jesosy mahampampihavana azy, dia na dia fanenjena azy tahaka an'izany aza, dia mbola nahay nampihavana. Tahaka ny Pilato sy Herota, zay tsy nifanaraka fa miady, dia rehefa hisara an Jesosy, amin'ny mahampampihavana an Jesosy dia nihavana ireo. Ndraindray zavatra misy amin'ny atoko io na amin'ny ara-pivavahana, indrindra ny ara-panjakana, dia ny raharaha ara-panahy, ny raharahan Jesosy famangina tahaka an'izao dia mitondra fampihavanana. Masirasirany fariseho, ara-pivavahana, dia fampianarana ireto no diso amin'izany ka mahatonga somasirasira. Momba ny fanamarinana ny mpanota dia ny fampianaran'ny fariseho mahakasika ny fanamarinana ny mpanota dia mampianatra fa ny fitandreman'ny mpanota ny lalàna no anamarinana azy ka heverin'izy ireo fa andovany ny fiainana mandrakizay. Tena fampianaran-diso zany, tsy zany nanomezan'Andriamanitra ny lalàna, fa natao hiarovana zay efa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra nahazo zany fanamarinana zany ny lalàna, fa tsy araka ny heverany fariseho azy. Ny lalàna dia nomen'Andriamanitra mba hatapina ny vava, zany hoe fanapenam-bava ny mpanota, mba tsy heritreritra ny hoe ny fanatanterahany lalàna, hitakiany ny zony amin'Andriamanitra, hitakiany ny fiainana mandrakizay. Amin'ny hanomezan'Andriamanitra ny lalàna dia tapina ny vava ny mpanota ka sy hitaky zavatra eo anatrehan'Andriamanitra noho ny asa zay nataony. Zay nanomezan'Andriamanitra ny lalàna, hampiariary eo amin'ny mpanota fa tena mpanota izy eo anatrehan'Andriamanitra, tsy marina izy eo anatrehan'Andriamanitra. Ka diso ny fiheveran'ny fariseho zay mahamasirasira azy, zay nihevitra ny hoe raha manatanteraka an'ity lalàna ity dia manana zo hitaky tambiny amin'Andriamanitra, dia ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay zany. Zay ny tena mahadiso azy. Ka amin'izany tsy misy dikany ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Io ny masirasirany fariseho ka ampitandreman'i Jesosy ny mpianatra, nefa ny mpianatra zavatra mora tamin'i Jesosy monja, mora fosiny tamin'i Jesosy
Ny namoky ny 5,000 lahy ka tokony saroan'ny mpianatra zany sy olana am' Jesosy ny sakafontsika. Fa ny fiainam-panahiny, ny fiainana mandrakizay ny Jesosy, ny ireo mpianatra ireo no zava-dehibe tamin'i Jesosy. Omeny tompo atsika koa ndroa izany am'izao fotoam-pivavahana fangataham-pitahiana izao ry havana. Ny fiainam-panahitsika no antony nametrahan Jesosy amin'ny alalan'ny Efelema ny fikambanam-behivavy ity Zaikabe ity. Asa adinitsika zany. Fa sy ny hiasena Andranomadio aloha no manahirana ny FBL nasionaly. Fa zany dia hain'Andriamanitra eo amin'ny fiainatsika. Fa ny fiainana mandrakizay tsika no antony. Ka tokony tsy ho adinitsika amin'izao fangataham-pitahiana izao. Zay no antony. Mahasahirana ny fikambanam-behivavy nasionaly. Ireo birao ireo sy ny mpitarika. Ampisena izao fotoana izao. Ny fiainana mandrakizay tsika no antony ry havana. Ka tandremo sao dia azony masirasira ny madinidinika agny. Ka ady amin'ny zavatra tsy dia manao ahoana no hanahirana. Ny fiainam-panahitsika ka very ny fiainana mandrakizay. Masirasira ny fariseho sy ny saduseho dia ny fizahozahoana, fireharehana ara-pivavahana, ny fiasaram-belasy, masirasira ny fariseho koa izany. Ny soratry ny lalàna no tandremana fa sy ny fanahiny lalàna. Ao ka hazava amintsika koa izany. Ny soratry ny lalàna no tandremana fa sy ny fanahiny lalàna. Ohatra, raha miteny ny soratra masina amin'ny Exodus ny hoe Exodus 20 io andinin'ny 12 agny. Aza mamono olona. Dity 15 zany. Zay no heverin'ny fariseho fa mamono olona na ny mpanorandalàna dia zay mandasakaina olona ihany. Ka amin'izay dia helona amin'ny fisarana. Zay nisy fisarana isa-tanàna tamin'izany fotoana izany. Ka ny mpisara isa-tanàna ambaratonga voalohany, fisarana ambaratonga voalohany tamin'ny Jiosy io, dia ny mpisara isa-tanàna dia afaka mamoaka didy fanamelohana ho faty ka sabatra nao aminoana ny olona amin'izany. Raha ohatra ka nadatsakaina olona izy. Dia ny heverin'ny fariseho fa rehefa tsy mandatsakaina olona tahaka an'izany izy, araka ny soratra, dia afa-po izy fa marina ao anatrehan'Andriamanitra na dia mampijaly olona. Tokony nomena sakafo nefa tsy omena sakafo. Tokony hositranina nefa tsy hositranina. Dia afa-po izy amin'izany. Nefa ny Jesosy milaza ny hoe tezitra amin'ny raha lahiny fotsiny. Tezitra mbola tsy miteny io, tezitra anaka-po io, tezitra miafina io, dia efa mitovy amin'ny mamono olona tahaka an'izany. Ka ny fanahiny lalàna zany dia mampirisika ny olona mba hanana fandeferana, hanana fahatsoram-po ary hanao dingana isiany fihavanana. Fa ny an'ny fariseho tsy miditra amin'izany. Dia io masirasira ny fariseho ka tsy mihevitra izay fanahiny lalàna. Kanefa ny misy fireharehana, misy fiasaram-belasy. Ampitandremin' Jesosy eto io satria tsy hidirana amin'ny fiainana mandrakizay zany. Ka dia ampitandremin' Jesosy. Fa zay manana ny fanahiny Jesosy irery ihany, fanahiny fitiavana, fanahiny famindram-po, no afaka manatanteraka an'izany. Ka dia lazan'i Jesosy ny hoe tandremo fa
ny fitafiany dia fitafian'ny ondry, volon'ondry, mahafinaritra ety ivelany. Fa ny ao anatiny dia amboadia mitoha. Zay ny masirasira ny fariseho. Ny ao anatiny amboadia mitoha. Zany hoe tsy manana fitiavana. Fa ny ety ivelany dia tsara ny endrika ety ivelany. Ka dia ampitandremin Jesosy koa izany. Fa ny fitafianao ety ivelany tsara, ny endrika isehoanao ivelany tsara, dia vokatry ny hasarana no Jesosy ao anaty zany. Fa ny mifanohitra amin'izany dia masirasira ny fariseho ny mifanohitra amin'izany. Ny fotony raha oharina amin'ny hazo dia roin'ombelahy. Roin'ombelahy zany roy tena mamaivay zany. Tsy fantatry ny ilazana azy amin'ny fiteny amin'ny faritra misy atsika fa roy tena raha vovoany zany ianao dia tsy mba sitrana vetivety. Fa asiany voa estetika ety ivelany, voa izay mahafinaritra fotsiny, nefa ny fotony roin'ombelahy. Ka voana paoma no ataony ety ivelany. Masirasira ny fariseho zany. Ka tokony fanaraka mazava tsara izay aseho ety ivelany vokatry ny ao anaty zany. Ka Jesosy no ao anaty ny vokatry zany lazainy Galatiana 5:5. Fitiavana ny voalohany io zany. Tsy miaina amin'ny finoana. Masirasira ny fariseho koa izany. Ny fariseho dia misy karazana. Araka lazainy mpandinika. Misy fariseho ascetisme, mpanoka tena. Manokana ny tenany ho masina eo anivon'ny fiarahamonina. Ary dia natoko tena ho marina ka namingavinga ny hafa. Voalaza ny Luka 5:20, andinin'ny 7 ka hatramin'ny 8:20, amin'ilay ohatra raisin'i Jesosy amin'ny 2 lahy nitokana ny vavaka tao amin'ny tempoly, ny anankiray fariseho, ny anankiray mpamory hetra. Ilay fariseho sanjaridina ny vavaka teo anatrehan'Andriamanitra sy teo anatrehan'ny namany. Ary dia nisaotra an'Andriamanitra, misaotra anao Andriamanitra fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpangalatra, mpanao akeriny, mpizangazanga. Eny tahaka ny mpamory hetra io azy. Dia nanao tatitra izy ny hoe mifady hanina indroa isan-kerinandro aho. Ny alatsinainy sy alakamisy moa zany. Mandoa ny ampahafolo-karena amin'izay azoko rehetra. Toetra ny fariseho tsy miaina amin'ny finoana, fa manoka tena ary miasara vela sy nefa Andriamanitra dia mahita ny agnapony raha vao miala tany amin'ny tokantrano. Ka ilay mpamory hetra izay tsy sany andrandra lanitra kory, ny akohoka, ny vavaka, ny tehatratra, teny tsotra fotsiny Andriamanitra mamindrafo amin'ny mpanota no hamarin'Andriamanitra vao niala niainga tamin'ny tokantrano. Isika rehetra io koa ry havana, vao niala tamin'ny tokantranontsika tamin'ny toerana misy antsika dia asadiny fa fantatr'Andriamanitra ny ao am-positsika. Fantany zany. Fa izay tena halentika ty izao, antsoina isika hiaina amin'ny finoana an Jesosy. Ka hitandrina tsara fa sao dia tafalasaka amin'ny masirasira ny fariseho. Ny fiavinavonana ara-panahy mahazo misy fiangonana izay tsy tononona moa satria tsy mety fa manjary manao fahadisoana koa. Fa dia tratra ny fiavinavonana ara-panahy. Ary mety ahazo antsika koa izany, izay mieritreritra ny hoe zaho ihany no marina eo anatrehan'Andriamanitra. Masirasira ny fariseho zany. Masirasira ny sadiseo zany. Fa ny lalàna dia
mampatsiaro asika fa eo anatrehan'Andriamanitra voalaza ny Romana toko 7:20 zany. Tapimbava asika eo anatrehan'ny lalàna zay mampatsiaro fa tsy misy marina na dia iray akory eo anatrehan'Andriamanitra isika. Fa ny fibebahana sy ny fandraisana ny finoana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra io ny zava-dehibe indrindra iantsoana ansika. Ny sady seho ny masirasira ny ray dia ara-politika ny azy. Kazikazy politika no nanahirana ny sady seho. Ka zay hoe very na azahoana ny toerana amin'ny fitondrana dia ny kazikazy politika. Masirasira ny sy fahatokiana an'Andriamanitra zany. Masirasira ny sy finoany zany. Ka heverina zay kazikazy arasaina ihany no ipetrahana amin'ny toerana anankiray. Tsy resaka fiangonana resahana amin'izany fa resaka toerana ara-politika araka an'izay ahaizasika azy. Kanefa dia efa tahotahorana miditra amin'ny fiangonana koa. Ka heverina zay kazikazy izany tsy midika eo aza manao kazikazy arasaina fa ny finoana an'Andriamanitra no voalohany amin'izany. Ka Andriamanitra no mametraka ny hoe zao ny tokony ataonao, zao ny tokony ho tandremana. Fa izany tsy milaza ao za resahana ny raharaham-piangonana fa tena resahany zany. Tena resahany zany. Fa mialohan'ny resahana ty zao ny fihevitr'Andriamanitra, ny fisainan'Andriamanitra, eny ny kazikazin'Andriamanitra no voalohany amin'izany. Fa io ny masirasira ny sady seho ka dia ny raharaha kazikazy sy ny fisainany ihany no eritreretiny amin'izany. Tsy ekeny Jesosy zany. Ka ampitandremany koa ny mpianatra, ampitandremany asika koa. Fandrefesana ny ara-pivavahana amin'izay takatry ny saina ihany. Masirasira ny sady seho zany. Ny fandrefesana ny raharaham-piangonana, ny fandrefesana ny fivoriana masina tahaka an'izao ho izay takatry ny saintsika olombelona ihany. Masirasira ny sady seho zany. Ka ampitandremany Jesosy atsika iantsoana atsika amin'ny finoana araka ny voalaza terem-piandohana. Iantsoana atsika handeha sy aina amin'ny herin'ny finoana. Raha ny taty amin'ny synodam-paharitany ry havana dia tena lazana amintsika araka ny tatitra ny lazain'ny olona namonjy KMSL fa 3 taona no fanomanana ny Zaikabe tahaka an'izao. Fa taty amin'ny synodam-paharitany afovoany ngamba ny 7 volana na 9 bolana no nahafantarana fa tao aty ny Zaikabe. Dia misaotra ny tompo moa fa ny ray aman-dreny izay mitarika dia tena nangizingizina hoe finoana. Finoana no andehanana. Fa amin'izany finoana izany no anomezany izay lalaka izorany. Fa tsy azontsika refesina amin'izay fisainana asika olombelona ny ara-pivavahana, ny ara-panahy. Ka ampitandreminy Jesosy isika amintsika rehetra mpitarika, amintsika rehetra izay tonga eto izao, indrindra amin'ny fangataham-pitahihana izay taontsika izao. Ampitandremina isika sy ho azo ny masirasira ny sady seho ka heverintsika hoe izay takatry ny saintsika no fihevitr'Andriamanitra. Fa manana ny fihevitrana izy amba-Andriamanitra azy. Manana ny fiheverana izy, manana ny fisainana izy. Ka entan'ny tenin'Andriamanitra isika handeha sy aina amin'ny finoana an' Jesosy. Ka ampitandremina mba tsy ho azo ny
masirasirany sady seho, zay mandrefy ny raharaha ara-panahy ny raharaha-pivavahana amin'izay takatry ny saina ihany. Ny fampirarahana amin'ny fanjakana Romana, zay nahamay ny Sadoseo ka nakaronindroniny tany satria zanatany Romana ireo tamin'izay. Izany tsy milaza ny hoe tsy mety amintsika fiangonana ny miresaka amin'ny fitondram-panjakana, fa tokony tsy ho adinitsika fa na ny fitondram-panjakana dia Andriamanitra no mitantana azy no voalohany. Ka tsy fiankinan-doha no ataontsika aminy, fa fangatahana fiaraha-miasa amin'ny maha olon'Andriamanitra azy ireo koa, amin'ny maha kristianina azy ireo koa, zay Andriamanitra no lohany. Ka miara-miasa tsara mba ho voninahitra Andriamanitra, eno ho fampandrosoana ny firenena koa aza. Zay ataontsika izao ange tsy ny raharaha-piangonana ihany no mandroso, fa ny firenesika ihany koa. Rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra isika, miely any amin'ny faritany misy asika any, mitoetra tsara mahazanak'Andriamanitra, mandeha araka ny fitondran'Andriamanitra, dia misy fiatraikany amin'ny tanindrazana asika koa izany. Ka ny masirasirany Sadoseo zany dia zao, tsy misy toerany ny finoana, tsy miaina amin'ny finoana, ka mpitandremo Jesosy zany, tandremo ry havana, tandremo asika mpianatra Jesosy, sao dia tratrany zany. Fa ny atsika dia zao, omena toerana ny finoana, satria ny finoana an Jesosy zany no tanana andraisantsika ny fahasoavany, ka hidirasika ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ary zay fiainana mandrakizay zany no voalohany amin'ny raharaha-piangonana. Masirasira ny Fariseo sy ny Sadoseo, tandremo satria manimba ny finoana zany. Ka dia manome antoka Jesosy fa tsy miteny ihany, manome antoka roa lehibe no omeny eto. 5,000 nofokisana tamin'ny mofo 5, sazan-drano-madinika 2, zay mpianatra anankiray no nitondra an'izany. Natolotra an Jesosy dia napitomboiny. Mofo 5 zany, mofo fisaka 7, hazan-drano madinika zay tahaka ny vily, mba lehibebe ny vily, mipirina dia tena madinika. Raha tena jerena ny teny fototra sy ny mahasakafo an'io, dia zavatra tahaka an'izany io. Fa ny trondro efa be veto, tsy misy hoe atao raha fomba tsika malagasy zany dia raha vilia, ka raha karpa mbola lehibe noho ny vilia sika azy. Fa tsy izay no tena resana eto, tahaka ny pirina io, tahaka ny pirina io. Ary matombo zaraina raha amin'ny lozika sika olombelona napitomboiny Jesosy amin'ny fomba tsy takatry ny saina moa. Ka zao no tiany Jesosy ho lazaina amin'io, eo izy ka tsy tokony ho sahirana ny amin'izany ianareo. Eo izy, ilay namoky ny 5,000, ilay namoky ny 4,000, eo izy. Ka inona no hampivadika an'izany hanahirana anareo amin'ny zavatra sakafo ara-nofo? Tsy tokony hisahirana ny amin'izany ianareo. Tsy hanaya ny amin'izany. Tsy voafetriny sy fahafantarasika, tsy voafetriny sy fisiana Jesosy raha eo izy. Tsy voafetriny zavatra visy ka tsy hitombo, fa eo Jesosy finoana no andehanana amin'izany. Antsoina andeha amin'ny finoana. Tsy variana amin'ny hoe ahoana ny ampitomboana an'izany. Tsy variana hoe fomba manao ahoana no ahatonga an'izany.
ahoana nahatanteraka an'izany? Omeny tompo asika koa izany ry havana amin'ity fotoam-pivavahana fangataham-pitahiana ity, mba hasapasika fa ninona tafiditra amin'ny sainao ka mampiahainao tsaro fa eo Jesosy namoky ny 5,000 eo Jesosy namoky ny 4,000. Mety maro ny zavatra manahira saina, ary isika mora menomenina, mora monmonina. Io dia mbola vokatry ny sy finoana aby io, na ny tompon-tany na ny vahiny, vokatry ny sy finoana. Fa Jesosy dia mitaiza izay asehony rehetra amin'ity fotoana ity dia fitaizana sika hiaina sy handeha amin'ny finoana, ka sarofa eo Jesosy. Inona tsy anontaniana koa moa fa samy manana izay manahira anazy sika amin'ny fivoriana tahaka an'izao. Sarofa eo Jesosy. Antsoiny ianao handeha sy aina amin'ny finoana, kanefa ny ampitandreminy koa mba sy ho azo ny masirasira ny fampianaran-diso ny fariseo sy ny sadiseo. Mora misoka. Izay no anoharan'i Jesosy azy amin'ny levira, masirasira. Raha misy olo anankiray mampisoka fampianaran-diso vetivety eny, mora raisiny olony zany. Fa ny toriteny atao eto, na dia mety misy zavatra tena tsara aza, dia raha ny devoly manelingelina dia sarotra ny azahoan'ny olona azy. Eto Jesosy ry havana, eo aminao Jesosy, miaraka aminao, amin'ny fianakavianao mivelana tanàna koa, amin'ny raha-pivelomanao any koa izy, ka aza manahy raiso ny tenin'Andriamanitra. Voninahitra eo n'Andriamanitra ry zanaka ary fanay masina, izay efa azo eto amin'ny taona indrindraka ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ho aminao rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanay masina hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Suara